Antsika rehetra eto amin'ny fotoam-pivoriana fanokafana ny fivoriana manokana, fanokafana ny fetim-piasana fahatelo anatin'ny Repoblika fahaefatra isika ankehitriny, izay hotarian'ny solombavambahoaka zokiolona indrindra fanotrona amin'ny solombavambahoaka zandriolona araka ny birao ara-taona. Koa fanokafantsika amin'ny fomba mandretriketrika izany fotoan-dehibe miavaka ao anatin'ny maro amin'ny reto azato andro miavaka izany dia hiaraka hitsangantsika iredona ny hira-pirenena malagasy, tarihan'ny amboaram-peo ny antemera-pirenena, aliarahany hira fanevany antemera-pirenena izany vao mipetaka izany. Solo. Izao dia angatahana ampanajana Andriamatoa Filoha Zokiolona hanokatra ny fotoana. Faly miarafatsika tokasoa anaty azao fotoam-panokafana ny fotoam-pivoriana manokana ny antemera-pirenena izao. Araka ny andininy fahadimy andalana voalohany ao amin'ny vitsika izay ny antemera-pirenena dia ny zokony sy ny zandriny indrindra no mitarika izao lanona izao. Voninahitra ho ahy ny manolotra anareo
anay mianaka. Voalohany, ny zandry indrindra dia Andriamatoa mandrindra Arvony, Osgara, Gasikara, Penso, solombavam-bahoaka ny Madagasikara, voakizy tao amin'ny distrikta fahatelo. Faharoa dia ny telako Rakotrala Modesta, solombavam-vahoaka ny Madagasikara, voafidy tao amin'ny distrikta ny Mandoto. Izao dia iangaviana Andriamatoa Zandriolona amaky ny andinin'ny fahavalo amby fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana sy didim-panjakana lalana fa 720 tsipika 20 tamin'ny 20 janoary 720 miantso izao tsivirana izao. Modifia et complétant certaines dispositions de décret numéro 2024-1350 du 3 janvier 2024 portant convocation de l'Assemblée nationale en session spéciale. Anatrany arabatsika rehetra ako plasy tompovavy toy izao ary ny andininy ao mety député toy izao ary ny fivaky ny andininy fahavalonfitopolo ao amin'ny lalam-panorenana sy ny didim-panjakana laharana fa 720 tsipika 20 tamin'ny fahavalon'ny volana Jolay taona 20 sy 720 sy 20. Andininy fahavalon'ny fitopolo manao fivoriana manokana avy hatrany ny antenimieram-pirenena ny talata faharoa manaraka ny fanambarana ny vokatry ny fifidianana azy mba anangana ny braony sy fanamboarana ny voamera. Manana zo amin'ny toeran'ny filohalefitra iray ny mpanohitra ary mitarika ny iray amin'ireo voamera farafakeliny. Mifarana ny fivoriana raha voatapitra ny lahadinika. Toy izao kosa ny didim-panjakana laharana fa 420 tsipika 20 tamin'ny fahavalo ny volana Jolay 720 sy 20. Didim-panjakana amin'ny fiteny frantsay moa izy ity. République Madagascar, présidence de la République, décret 2024-1380, modifiant en complétant certaines dispositions du décret numéro 2024-1350 du 3 juillet 2024 portant convocation de l'Assemblée nationale en session spéciale. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-007 du 4 janvier 2024 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret numéro 2024-020 du 14 janvier 2024 modifié et complété par le décret numéro 2024-959 du 17 avril 2024 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2024-1350 du 3 juillet 2024 portant convocation de l'Assemblée nationale en session spéciale, vu l'arrêt numéro 31-ACC par AR du 27 juin 2024 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 29 mai 2024 sur proposition du ministre de l'Intérieur et en Conseil des ministres. Décrété, article 1er, les dispositions de l'article 2 du décret numéro 2024-1350
du 3 juillet 2024 portant convocation de l'Assemblée nationale en session spéciale sont modifiées et complétées comme suit. Article 2, nouveau. L'ordre du jour de cette session spéciale portera sur la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, la formation des commissions, l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les restes sans changement. Article 2. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l'ordonnance numéro 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales des droits internes et des droits internationaux privés, les présents décrets entrent immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage indépendamment de son insertion au journal officiel de la République. Article 3. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, les exécutions du présent décret. Fait en Tananarivo le 8 juillet 2024. Le président de la République de Madagascar, Andry Nirina Rajoelina, le ministre de l'économie et des finances, Rabar Nirina Rindra Assambula et Assambel, Azafati, Asboul. Merci, Madame la ministre. Le ministre de l'Intérieur, par intérim, Andry Atsitouaina Naina. Eto dia famakena ny bitsarana larina fa raika amby telopolo ACC AR tamin'ny 7 amby roapolo jiona 4 amby roapolo sy roa arivo anambarana ny vokatra ofisialy ny fividianana solombavam-bahoaka natao ny 5 amby roapolo Mey lasa teo. Toy izao ary tiplasiko vavy ny fivakin'izay fitsarana larana faraka amby telopolo tsipika ACC bara AR nivoaka tamin'ny fafito amby roapolo ny volana jona 4 amby roapolo sy roa arivo anambarana ny vokatra ofisialy ny fividianana solombavam-bahoaka natao ny fahasivy amby roapolo ny volana Mey taona 4 amby roapolo sy roa arivo. Repoblika ny Madagasikara fitiavana tanindrazana fandrosoana. Ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana araka ireto rijateny ireto. Ny lalam-panorenana ny itsy volana larana fa ray sy roa arivo tsipika aotraotra telo tamin'ny 12 novambra ray sy roa arivo anovana ny lalàna fehizoro mikasika ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny lalàna fehizoro larana fa 12 sy roa arivo tsipika aotraotra valo tamin'ny 12 ny volana Mey 12 sy roa arivo makasika ny fitsipika akapobeany mifeny fividianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka. Ny lalàna fehizoro larana fa 12 sy roa arivo tsipika aotra folo tamin'ny 12 ny volana Mey 12 sy roa arivo mikasika ny fividianana solombavam-bahoaka ao amin'ny anteny miram-pirenena no fenona sy nasipantsina tamin'ny lalàna fehizoro larana fa 12 sy roa arivo tsipika aotra roa tamin'ny 14 febroary 12 sy roa arivo. Ny didim-panjakana larana fa 12 sy roa arivo tsipika 20 sy anjato tamin'ny 9 amby roapolo jona 12 sy roa arivo mamaritra ireo fepetra fampiarana ny andininy sasatsasany amin'ny lalàna fehizoro larana fa 12 sy roa arivo tsipika aotraotra valo. Tamin'ny 1 Mey 12 sy roa arivo mikasika ny fitsipika akapobeany
ny feny fividianana sy ny fitsapakevy-bahoaka. Ny didim-panjakana larana fa 720 tsipika 7 tamin'ny 13 febroary 720 anengana ny mpifidy Andatsabato amin'ny fividianana solombavam-bahoaka. Ny didim-panjakana larana fa 720 tsipika 720 tamin'ny 13 febroary 720 mametsy ny abetsahan'ny fandraisananjaran'ny mpilatsaka ny fidiana rehetra amin'ny sara famitana ny bita amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ary ny fombafomba fanonerana sy ny famerenam-bola. Ny didim-panjakana larana fa 420 sy 20 tsipika 20 sy 500 tamin'ny 13 martsa 720 sy 20 mamety ny isan'ny mpiambana ao amin'ny antenimena-pireneny, ny fitsinjarana ny toerana manerana ny tany-pireneny ary ny famaritana ny farim-piadidiana sy ny farim-pividianana amin'ny fividianana solombavam-bahoaka. Ny didim-panjakana larana fa 420 sy 20 tsipika 470 sy 100 tamin'ny 420 martsa 720 sy 20 mamaritra ny modeliny singa taratasy sasatsasany forony ny mpilatsam-pividiana rehetra amin'ny fividianana solombavam-bahoaka. Ny didim-panjakana larana fa 420 sy 20 tsipika 570 sy 100 tamin'ny 4 martsa 720 sy 20 mametra ny fombafomba fandaminana ny fividianana solombavam-bahoaka. Arak'ireo singa taratasy ireo, ny fitanana an-tsoratra avy amin'ny sapana miandraikitra ny fanisam-bato, ny voka-pividianana voasoratra ao amin'ny fitanana an-tsoratra sy ny taratasy fanisam-bato natao teo anivo ny biro fandatsam-bato. Fanapa-kevitra larana 20 tsipika seny bara de bara 2024 tamin'ny 20 ny volana martsa 420 sy 20 nasina fanovana araka ny fanapa-kevitry ny larana fa 750 bara seny bara de bara 420 sy 20 tamin'ny 20 aprily 420 sy 20 sy araka ny fanapa-kevitra larana fa 30 bara seny bara de bara 420 sy 20 tamin'ny 17 Mei 420 sy 20 mametra ny lisitra sy ny toerana misy ny biro fandatsam-bato amin'ny fividianana solombavam-bahoaka. Fanapa-kevitra larana fa 950 tsipika seny bara de bara 420 sy 20 tamin'ny 14 aprily 420 sy 20 amaranana sy anambarana ny lisitra raikitra sy ny filatsako fidiana isaky ny farim-piadidiana sy ny farim-pividianana ho amin'ny fividianana solombavam-bahoaka natao ny 7 ny volana Mei 420 sy 20. Fanapa-kevitra larana fa 170 tsipika seny bara de bara 420 sy 20 tamin'ny 120 ny volana Jona taona 420 sy 20 amoana ny vokatra vojomaika ny fividianana solombavam-bahoaka natao ny 7 ny volana Mei 420 sy 20. Rehefa noenona ramatoa sy andriamatoa isany mpanolotsaina avy momba ny lalam-panorenana tany fampakaran-teny nataon'izy ireo avy, rehefa nodiniana ireo firaketana hita tao amin'ny fitanana an-tsoratra ny raharam-pividianana natao ny fanitsiana ny fahadisoana tsy natao ny fanarenana izay noheverina fa tsy maintsy ho natao sy ny fanafoanana. Noho ireo anton'ireo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didy izao. Andininy fahasivy ambara fa lany solombavam-bahoaka ny Madagasikara mpikambana ao amin'ny antenimera-pirenena ireto mpilatsaka ho fidiana manaraka ireto.
misotro rano kely aloha. Zay voatonona dia miankaviana mba hitsangana satria dia misy ireo zay efa miverimberina sy miverina teto amin'ny antenenam-pirenena dia misy ireo vao zao no tonga eto tsara raha mahatonga dia mifankalala isika mianakavy. Asena afanajana sy gn'ampiavana zany isika somary-bahoaka izay voatona anarana hitsangana mba ho azo ny mpanao gazety sary ho azo ny tompona andraikitra firankitanatsoratra eto amin'ny vonia antemera-pirenena ihany koa no sady fanomarina mpatongavana na présence ihany koa. Distrika Nambokatrino, Rabenirina, Mamniaina, Solondrabe, lany tamin'ny vivonana firaisakiny. Distrika Nambokatrino ihany, Rakotoaso Nirina Fenoery Johnny, lany tamin'ny vivonana Irma. Mitsangana tsy manina koa afaka mitehaka lapan'ny demokrasia. Distrika Ranomasina, Andriamanjato Liantsobiny, lany tamin'ny anaran'ny Tsimianka Tagafarapiny. Distrika Nalzobe, Raza Fitsoarana Edson, lany tamin'ny vivonana firaisakina. Distrika Nakazobe, Razafy Madimby Ajarjona PSC, lany tamin'ny fivoy. Antananarivo Antsimorano, Raharimanarivo Voanginiaina Bertina, lany tamin'ny vivonana firaisakina. Distrika Antananarivo Antsimorano ihany, Ratsivainosolo Andriniony, lany tamin'ny vivonana Irma. Distrika Navaradrano, Antananarivo Avaradrano, Andriamosy Benjamina Avitroniaina Ratsaobenina Mary Thomas, lany tamin'ny vivonana firaisakina. Ao izy Distrika Antananarivo Avaradrano ihany, Radafy Dranaro Andriamanga Rijaniaina Tery, lany tamin'ny vivonana Irmara. Antananarivo voalohany, Razafy Manantso Lobo Antroniaina, lany tamin'ny vivonana firaisakina. Antananarivo voalohany ihany, Andriamananoro Razafinarivo Augustin, lany tamin'ny vivonana Irmara. Antananarivo faharoa, Randrianarsoa Stanislas, lany tamin'ny vivonana firaisakina. Mbola Antananarivo faharoa ihany, Rakotomanga Lantoarivola Sedera, lany tamin'ny vivonana Irmara. Antananarivo fahatelo dia nitenako zany ty tompoko, Mandrinarivony Ogaskara Fenisoa Ambara, fa lany tamin'ny tsy miankina. Antananarivo fahatelo, Ralambo Bolonomanana Feno Erintsoa, lany tamin'ny vivonana firaisakina. Antananarivo fahaefatra, Randria Masinoro Tahiry Nirina, lany tamin'ny vivonana firaisakina. Antananarivo fahaefatra ihany, Rafidimanana Desiré, lany tamin'ny vivonana Irmara.
Antananarivo fahadimy. Raha lamo zafim-bololona, raha zafy tsy mianina andria tsy voafe. Lany tamin'ny vovonana firaisakina. Antananarivo fahadimy ihany. Raha olodinina Ranaivo Herinantsona lany tamin'ny vovonana Irmara. Antananarivo fahenina. Andria Mapangy Totosoa Manampy lany tamin'ny vovonana firaisakina. Oui. Antananarivo fahenina ihany. Raha zanona mandimby soa tantely lany tamin'ny vovonana Irmara. Distrikany Manjakandrina Barniaina Fidy lany tamin'ny Fivoy. Faritra Bongolava distrikany Fianarivy be Randrianarsoa Bien-Aimé Asienina lany tamin'ny vovonana Irmara. Distrikany Tsororo Madidy Raholy John Harson lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina. Tsororo Madidy ihany Ranarivelo Fanomezantsoa Lucien lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina. Région Itasy distrikany Arivonimamy Randria Mampianina Rangerson Antoine lany tamin'ny anaran'ny Fivoy. Arivonimamy ihany Rakotondra Besa Pierre Aimé lany tamin'ny anaran'ny Fivoy. Miarinarivo Rakotondrasoa Fetra lany tamin'ny vovonana Irmara. Soavinandriny Ramanina tanana Roméo Christophe lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina. Région Vakinankaratra distrika Ambatolampy Razafy Maefa Tinarvelo Edouard lany tamin'ny vovonana Irmara. Ambatolampy ihany Rakotomalala Miaritso lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Ramimsa. Distrika Anatanyfotsy Rafidy Manana Narson lany tamin'ny vovonana Firaisakina. Efa nisy moa ny taratasy voray tateo amin'ny tokona andraiky sa ny fialatsiny no ny antony tsy fahafahana. Sorato Antanyfotsy ihany Rajoely Manana Heriasina Eljo lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina. Rajoely Malala ento Rajoely Malala Elias ya voarainy finamariana. Antsirabe voalohany Jean-François Michel Firaisakina. Antsirabe voalohany ihany Razafiny Maro Désiré Irmara. Antsirabe faharoa Randria Lantenaina Olivier Anthony José lany tamin'ny vovonana Firaisakina. Antsirabe faharoa ihany Randria Manampisoa Alfredy lany tamin'ny vovonana Irmara. Distrikany Betafy Randria Tahina Malala Livasoa Moratiavo lany tamin'ny anaran'ny Firaisakina.
district Betafiany fiarovana Lovanirina Célestin lany tamin'ny volana Irmara. District Faratsio Ramilson Andriamapilomeno Mejanary lany tamin'ny Firaisakina. District Madoto Rakoto Hari Lahi Modeste lany Rakoto Rahalay Modeste lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Dalamody. Izy no zokiolona androany. Ivadika amin'ny région Dianatsika. District Ambanja Garkaoui Sirtis lany tamin'ny volana Irmara. Ambilbe Hasimo Brino Asim Brino Yalatsika lany tamin'ny volana Irmara. Ambilbe ihany Manjara Louis Ferladi lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Nonosy. Antsiranana voalohany Ibrahima Issa Charles lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Bora Réglage. Ya araka ny fanamariany tompona raiky trapony zany dia mbola iny an-dalana misy tomboka. Antsiranana voalohany ihany Rahely Hanta Joseline lany tamin'ny volana Irmara. Antsiranana faharoa Raymond lany tamin'ny volana Irmara. District any Nosbe Arosy Namindra Zana François lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina François Amis Soleto Labanais iroso amin'ny faritra Zavatsika eto. District Anandapa Befitoto Angelin lany tamin'ny volana Irmara. District any Antala Fernand Erika Sandi lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Lehila Mahely. Antala ihany Nasira Julien lany tamin'ny volana Irmara. District Sambava Mamangy Norbera lany tamin'ny volana Irmara. District Sambava ihany Tokely Justin lany tamin'ny volana Irmara. District any Voyemar Randria Manantena Stipio lany tamin'ny volana Irmara. Région Amoron-Mani District any Ambatofinandrano Razafy Labary Larson Stefa Jean Richard lany tamin'ny volana Irmara. District Anamositra Andria Miaja Fanomezantso Iva George lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Liva Rason. District Anamositra ihany Fomendraza Haingo Elisette lany tamin'ny anaran'ny volana Irmara. Fandrina Andria Miary Volamena Liva Zavamanitra lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Tetikasa Zavamanitra Andiavao ny fotony. District any Manandina Andria Anjanahary Fanomezantsoa lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Fanomezantsoa.
région Atsimo Atsinanana, district Befotaka Atsimo. Razafina tsara Johnson Anatole lany tamin'ny volana Irmara. District ny Farafangano Raby Savatsara Harmanga Gabriella lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Raby Zavatsara. Zavatsara Savatsara zay ny fanonana azy. Sotra to, sotra ndrindra to. Farafangana ihany Andrianambenana Velomiotra tsy manositra Painsara lany tamin'ny volana Irmara. Sotra to. District any Mitonga Atsimo Ratory Janahary Arsena lany tamin'ny volana Irmara. District any Vangandrano Mahavitara Sylvestre lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Mahavitara Sylvestre. Mahavitara Sylvestre Vangandrano. District any Vangandrano ihany Randriana Solo Totsoa Ideal lany tamin'ny vovonana Irmara. District any Vondroso Pototefy Hermanantso Odilon lany tamin'ny vovonana Irmara. Région Haute-Matsatra. District Anambaravao Rasoanirina Marceline lany tamin'ny tsy miankina Rasoanirina Marceline. Ambaravao ihany Razafy Matratra Daniel Jean Christian lany tamin'ny vovonana Irmara. District any Ambohimasoa Rasoa Malala Honorine lany tamin'ny vovonana Irmara. District any Fianaratsoa Sahondrary Malala Marie Michel lany tamin'ny vovonana Irmara. Fianaratsoa ihany Rajoelina Andria Mihary Manana Steph lany tamin'ny vovonana Irmara. Seta Rajoelina. District any Sandra Ralamozafy Raoto Andrianirina Rivo lany tamin'ny vovonana Irmara. Ikialamavony Rakotognena Pety lany tamin'ny tsy miankina Rakotognena Pety. Vohibato Razafinjato Aurélie Marie Augustine lany tamin'ny vovonana Irmara. District any Lalanginy Riftina Richard Jean Bosco lany tamin'ny vovonana Irmara. Région Orombe isika. District any Yankora Sambo lany tamin'ny indépendant Sambo. Iosy Mongomana Bismarck lany tamin'ny Irmara. Iosy ihany Razaka Andria Mihabo Barthélemy lany tamin'ny vovonana Irmara. Ivohibe Ramananjary Soa Clarisse Eugénie lany tamin'ny vovonana Irmara. Région Fitovonana. District any Kongo Ravoniasoa Mariette lany tamin'ny vovonana Irmara.
distrikany Manakara Andriana Solo Nadine lany tavonana Imara Manakara ihany Mamirina George Emilien lany tavonana Imara Voipeny Razafitiala Velomanana Solomampionina lany tamin'ny tsy miankina Solontsiala Région Vatovavy Ifanadina Manatena Ajanirina Dina lany tamin'ny indépendant Manatena Ajanirina Dina Mananjary Mamihaja Sarlo lany tamin'ny vovonana Fraisakina Mananjary ihany Randriarson Maurice Lucien lany tamin'ny vovonana Ilmara Nosvarka Mara Volamiranty Dona lany tamin'ny vovonana Ilmara Région Betsiboka District Kandreo Tsikivy Adrien lany tamin'ny vovonana Ilmara Mayavatana Bande Gabriel lany tamin'ny vovonana Ilmara Tsaratanana Randria Malala Tony lany tamin'ny vovonana Ilmara Région Boeny Ambato Boeny Randrianarivo Edwin lany tamin'ny tsy miankina Randrianarivo Edwin Mahajanga voalohany Afakandro Christian lany tamin'ny vovonana Fraisakina Mahajanga voalohany ihany Rahantanirina Lalao lany tamin'ny vovonana Ilmara Mahajanga faharoa Ramananarivo Henry Orlando lany tamin'ny tsy miankina Ramananarivo Henry Orlando Distrikany Marvoy Marindry Rasolohery Henry Crenchon mety ve zany indépendant lany tamin'ny anaran'ny Henry Crenchon soratra distrikany Mitsinjo Hamad lany tamin'ny indépendant Hamad distrikany Soalala Saïda Zakaniana Mahafaly Joseph lany tamin'ny vovonana Ilmara Région Melaky distrikany Ambatomainty Rajaonary Andriatsy Zafy Mahentsoa lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina Rajaonary Andrianjafy Antsahalova Andriananarivo Nomejanahary Andriana Solo Joseph lany tamin'ny tsy miankina izy soratra Besalampy Sylvie Liva Gervin lany tamin'ny vovonana Ilmara soratra distrikany Maintrano Velitsara Théophiline lany tamin'ny vovonana Ilmara distrikany Morafeny be Fihereza Vinany lany tamin'ny vovonana Ilmara Région Sofia Analalava
Soa Filira Prinsia lany tamin'ny volana Irmara. Antsoy Befeno Todomanana lany tamin'ny volana Irmara. Distrikany Belalana Jaozandy René lany tamin'ny tsy miakina Jaozandy René. Befandrinanao Rabé Arsan Bernardin lany tamin'ny tsy miakina Rabé Arsan Bernardin. Dairotsaka distrikany Mampikony Raphaelien Solofoniaina Emilien Nasson lany tamin'ny volana Irmara. Distrikany Mandritsara Rasolomanana Beby Olivier lany tamin'ny volana Irmara. Distrikany Mandritsara ihany Razakamanana André lany tamin'ny anarany tsy miakina Razakamanana. Distrikany Paul Berger Olivier Rabé Amina lany tamin'ny anarany tsy miakina Olivier. Région Alotra Mangoro distrikana Ambatomazaka Andrianasolo Andriniaina Jean Patrick lany tamin'ny volana Irmara. Ambatomazaka ihany Razara Pierre Ravoalaza Fidèle lany tamin'ny volana Firaisankina. Sodatra Amparafaravolo Vololomboangy Tsiriniaina Narindra lany tamin'ny anarany tsy miakina Tsiriniaina Narindra. Amparaparavola ihany Rakotondramanitra Vahiny Félix lany tena anarany tsy miakina Rakotondramanitra Vahiny Félix. Sodratra distrikana Andilamena Rakotoarmanana Patrice lany tamin'ny anarany tsy miakina tamin'ny anarany volana Irmara. Anosy Bianala Rafanomiaina Aja Rivolala Elisée Théodore lany tamin'ny anarany tsy miakina Fano. Moramanga Razafy Maroso ne Razanajato Virginie lany tamin'ny volana Irmara. Moramanga ihany Rajobelona Lova Erzo lany tamin'ny volana Irmara. Région Analandrofo distrikany Fenariveste Michel Bavy Angelica lany tamin'ny anarany volana Irmara. Fenariveste ihany Ramino Arsoa Andriniaina Erzo lany tamin'ny anarany tsy miakina Association Mapray. Distrikany Mananaranoro Samuel lany tamin'ny volana Irmara. Distrikany Maroantsetra Dina Romiala lany tamin'ny volana Irmara. Distrikany Sainte-Marie Imbiky Erlas lany tamin'ny volana Irmara. Distrikany Soaneranivongo Menavolo Albon lany tamin'ny anarany tsy miakina Menavolo Albon. Distrikany Vavatelina Vola Mahazaka Félix Boris lany tamin'ny volana Irmara. Région Antsinana district Anatanambao Manampotsy Tarka Jean-Michel lany tamin'ny anarany tsy miakina Jean-Michel. Distrikany Bricaville
Ravelinasy Barthélemy Samuel lany tamin'ny anaran'ny volana Ilmar. Mahanoro Manasoa Donatanga lany tamin'ny volana Ilmar. Mahanoro Rakotson Hubert lany tamin'ny tsy miakina Rakotson Hubert. Maromamba Randiana Solo Augustin lany tamin'ny volana Ilmar. Toamasina voaloha Ratsiraka Iarovana Roland lany tamin'ny volana collectif any Malagasy. Toamasina voalohany ihany Naharimamy Lucien Irma lany tamin'ny volana Irma. Toamasina faharoa Roilahy lany tamin'ny volana Ilmar. Toamasina faharoa ihany Andrianary Thierry Didier lany tamin'ny volana Ilmar. Distriktan'ny Vatomandry Ratsiraka Sophie Soamiada lany tamin'ny anaran'ny tsy miakina vahoaka sy ny tandaza. Région Androy. Distriktan'ny Ambofombe Androy Milavonjy Andreasy Philobert lany tamin'ny volana Ilmar. Distriktan'ny Bekily Andria Mamery Arivo Theo Romelis lany tamin'ny volana Ilmar. Distriktan'ny Beloa Androy Ramanabita Riasada Sosaina Ismaël lany tamin'ny anaran'ny tsy miakina Ramanabita. Distriktan'ny Tsiombe Tolia Bernard lany tamin'ny volana Ilmar. Antanimora Sud Goulamali Jacques Bruno fils lany tamin'ny tsy miakina Goulamali Jacques Bruno. Baba Tiaroka hiditra amin'ny région Anosy isika. District Amboasary Sud Rakotonirina Richard Joseph lany tamin'ny tsy miakina Rakotonirina. Amboasary Atsimo ihany Andriamamonjy Olivier lany tamin'ny tsy miakina Rakotonirina. District Betroka Randiana Solo Jean Nicolas lany tamin'ny GGMP. Manasanao andro mampisoa mamboaka Madagasikara itsarana. Distriktan'ny Tolanaro Nourdine Chabani lany tamin'ny tsy miakina Chabani Nourdine. Distriktan'ny Tolanaro ihany Ratsimandriona Aida Hardy lany tamin'ny volana Ilmar. Atsimo andrefana Distriktan'ny Ampany Ouest Tsarady Marco lany tamin'ny tsy miakina Tsarady Marco. Ampany Ouest ihany Razafy Arson Andria Manantena lany tamin'ny volana Ilmar. Distriktan'ny Ankazoabo Sud Pepin Michou lany tamin'ny volana Ilmar. Distriktan'ny Benenty Razafin-Dramasy Farala Celestin lany tamin'ny Parti Vert Hasin'ny Madagasikara.
distrikany Beroroa nakany Charlie Zafy Maniel lany tamin'ny tsy miakina nakany Charlie Betoky Atsimo Hanonona Hervé lany tamin'ny volana Irmara Rabenirina Jean-Jacques lany tamin'ny volana Fraisakina Betoky Atsimiana distrikany Morombe Rakoto Malala Biri Golbert lany tamin'ny tsy miakina Fomela Sakara Raphaël Jean-François lany tamin'ny volana Fraisakina Toliara Voalo Randriana Solnieko sy Tiantery lany tamin'ny volana Fraisakina Toliara voalohany ihany Raharoarilala Tinoka Roberto Michael lany tamin'ny volana Irmar Toliara faharoa Tsitara Rosé Osmana lany tamin'ny volana Irmar Toliara faharoa ihany Roselin Hussein lany tamin'ny tsy miakina vahoaka Notery hiditra amin'ny région Menabe isika distrikany Belo Solitsiridiana Saory Christian lany tamin'ny tsy miakina Saory Christian distrikany Mahabo Andriamirina Narsisy lany tamin'ny volana Irmara distrikany Manja Fienena Risara Désiré lany tamin'ny volana Irmara distrikany Mianvazo Rakotiniana Lova Adrien Marie lany tamin'ny volana Fraisakina distrikany Morondava Resampa Remanoky André Haja Harmalala Organesa lany tamin'ny volana Irmara dia izay zany no mandrafitra ny antemera-pirenena ireo solo-mavim-bahoaka miisa 13 amby 100 andininy fahafolo izao ditikitsarana izao dia ampifantarina ireo mpanao fitorina avoaka amin'ny tranokala fitsarana avy momba lalam-panorenana asiao amin'ny gazety mpanjakana ny Republika ary atao petadrinkina ao amin'ny fobetoerany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fampidiniana araka izany tamin'ny fotoam-pitsarana Ampahibe Maso natao tao Antananarivo ny alakamisy fahafito amby 20 Jona taona 2024 tamin'ny folora maraina ka ireto avy no tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Andriamato Florent Rakotoarsou filoha Andriamato Noelson William mpanolotsaina avo zokiolona Ramato Ratovo Nelinjafy Razanoarisoa Germaine Bakoly mpanolotsaina avo Ramato Rakotobe Andriamaro Jauna Vololonirina Kristiana mpanolotsaina avo Ramato Rakotiniaina Ravero Hanitsiambololotiniony Antonia mpanolotsaina avo Andriamato Mbalo Ranay Fidèle mpanolotsaina avo Andriamato
Rasolona Lasana Georges Merlin mpanolotsy anahavo, Ramatoa Razana Jainy Arison, Rahely Manantso Rondro Lucette mpanolotsy anahavo, Ramatoa Andria Maoly Ramaifson Rojo Niaina mpanolotsaina avo, ary natrehan'ny maître Ralson Samuel Andria Morasoa lehibe amin'ny firanketana Rantsolatra. Tiakatsika manana zany asamafy nataony zany. Dia isorana gasikara fenso fahalalantsika azy zay zandrolona namaky any iny lavabe iny isaoratsika izy satria tokony fatatsika ireny toerana misy atsika reny fa zava-dehibe loatra matimatesatsika ireny zavatra reny ary natao ho an'ny firenena toko glasy tokova. Eto dia anomotra anao ny kabary isika ko dia manetana atsika samy hiaino tsara. Eto Andriamatoa ministry ny Filohanday misy olofenan'ny Premier ministre lehibe gouvernement. Andriamatoa Krispera misy olotena ny filohan'ny atemberandolona ny Madagasikara. Ramatoa mpanolotsaina avo misy olotena ny filohan'ny fitsarana avo momban'ny lalam-panorenana. Ramatoa sy Andriamatoa isany solom-bahoaka Madagasikara namana Ajay. Ramatoa sy Andriamatoa ministra fitiavana ao amin'ny gouvernement. Ramatoa sy lohan'ny fitsarana avo haute cour de justice. Andriamatoa sy lohan'ny filahan-kevitra ambony ny demokrasia sy ny fanjakana tantalana HCDD. Andriamatoa sy lohan'ny voamera mahateo tena misahana ny fifidianana CENI. Ramatoa sy lohan'ny voamera pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona HCNDH. Andriamatoa sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny filahan-kevitra fampihavanana malagasy CFM. Andriamatoa gouvernora Nanalamanga. Ramatoa sekretera generaly solitoerana ny filohan'ny délégation manokana eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ianareo mpiara-natoka ara-teknika sy ara-bola amin'ny atenera pirenena. Ianareo sekretera generaly sy ianareo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny atenera pirenena. Ianareo mpanao gazety avy amin'ny haino aman-jery samihafa. Ianareo olo manakaja ambony sy miaramila araky ny sevily sy miaramila araky ny laram-boninahitra misy azy sy misy anareo avy tokokla sy tokovavy. Teren'Andriamanitra isorana marak'izay ny anarany. Fatoky ny fanatanterahany zavatra rehetra na lavorany atsika eto na tafavory atsika eto indray amin'ity androany ity. Manaraka izany dia arosoko ny azafady, atolotro ny azatsiny ary arosoko ny azafondro. Manoloana nareo vory manaritsy etoana. Sady fankatahantalana iteny moa izany ny fanajana ho atsika malagasy ka ho mba ilalana ritoko fa andahatra eto anatrehanareo. Ambara aminareo ary fa tsy isoratena toa voatango aho raha iteny miloha eto fa noho ny taonako menjanahary ahy ary noho ny lalàna velona mandidy an'izao ferim-potoam-pivoriana manokana eto amin'ny atenimperam-pirenena zao dia raisitro ny andraikitra. Ka noho izany dia teny mena ka mahasolanga fa raha tsy mena mahajoko. Efa tsara tsodrano ka dia raisitro amin'ny fanetretena tompokolahy sy tompokovavy.
eto koa dia misorako manokana ianareo any amin'ny district any Mandoto zay nantany any Dadamody amin'ny isa-bato mavesatra 150 faingo 0 ray isa-jato klasy. Anafatra kely angamba, anafatra kely anareo any Mandoto any. Dadamody zany dia tsy anisan'le mpanavakavaka fa politika iny asa manasafidiny fa amintsika dia tsy misy député anankaroa andehananareo fa Dadamody any dia aza mahotra fa togava ao Dadamody. Manakajy tonga manarika itona ianareo sombavamaoka ajaina isany. Etam-pandoana dia rano loatra raha toka manototra fiarabana foy io atsika rehetra tsy akalavaka ny tena. Miarabana manokana atsika sombavambaoka manapiketo zay rehetra lany tamin'ny fivianana natao tamin'ny 9 Mey 2024 lasa teo. Raha sady ny rehetra ato kosa afaka sy andavany hatramin'ny farany ny biby mapetraky ny vahoaka tamitsika. Araky ny fanapara petsy aloha dia amin'ny lafiny aratona no amresako ny alohan'ny fitenenana eto. Koa tsy sorona ary ho raisiko ho adidy sy andraikitra izany. Fa marafara isika mba hitsonjofana ny hoavy ahomby. Ka amin'ny mahazoky lohany amin'ireo nateraky ny vahoaka tao amin'ny antenimieram-pirenena ity dia iveto fa manana zo sy adidy ny tenako andefa hafatra dia zao ity atomboan'ny asa izao mba hizoratsika amin'ny lalatsara eo am-panantanterahana ny asa rehetra izay atao amin'ny mahasolom-bavambahoaka. Raha mataho-potaka fahavaratra tompoko dia manao aroreka rindrina. Voalohany amin'izany dia tsy maintsy katsahina sy arovana marakariva ny asin'ny antenimieram-pirenena. Manana diky isika hanarina raha misy ny lesoka ary tsy hiverina amin'izany. Ny solom-bavambahoaka matsy dia olona mandalo sivana no fidiny vahoaka mivantana, noho izany dia notsongaina mipitokisana. Ity anipakakany ity no tokony filamatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy eo amin'ny lafiny politika ihany fa indrindra koa eo amin'ny lafiny soatoavina sy ny fahendrena malagasy ary dia fanelanana amin'izany. Mazava ho azy ny tokony hanajana ny etika sy ny politika deontolojia eto amin'ny tsika mpikambana ato amin'ny antenimieram-pirenena. Anjaratsika ato ny mitandrina sy mampanaja ny fisaraha-pahefana ary ny fifandanjaha-pahefana. Trano demokrasia raha teo eto ato ka ny adihevitra rehetra dia tokony hitopika amin'ny fitandroana ireo foto-kevitra rehetra ireo mandritry ny asa rehetra zay andraketantsika asana indrindra moa ny lafiny fifanajana sy fifanarahan-dalàna. Anisan'ny zany mila raha-pandrenana mazava ho azy. Ao koa ny lalàna fehizoro mahakasika atsika ary fitirika anatiny sy ireo tovana miaraka aminy. Tokony ho raisitsika koa ny mitrandraka ny traikefan'ireo teknisianina ato amin'ny antenimieram-pirenena amin'ny alalan'ireo sampandrara isatsokajiny misy ato.
amin'izao firoboroboany teknôlôjia izao dia azo tandrana tsara ohatra ny tanikala sy ireo rakitra nomerika ato amin'ny antenimieram-pirenena. Fanampin'izany dia ao ireo solombavambaoka izay efa teto amin'ny fotoam-panaovandalàna teo aloha ka manainga azy ireo mba amin'ny ohatra tsara sy traikefa izay mahomby mba aombiasantsika miaraka mba ho tombotsoan'ny firenena. Toko lahy sy toko vavy miroso amin'ny votoatin'ny lahadinika fotoam-pivoriana manokana izao isika. Avy eo koa ny rary soa sahaby ho an'izay voafidy amin'ny andraikitra isatokony, indrindra fa ireo izay foloa vaovaon'ity andro-patsakana ity. Izay ilany eo dia koray aman-dreny ary hitondra ny antenimieram-pirenena amin'ny toerana tsaratsara kokoa hatrany. Mpitarika izay hanana hahitarika sy fahaiza-manao sy hitandro hatrany ny asy lapa mba hahatonga azy ho reharehan'ny vahoaka sy ny firenena sy ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana. Tsy ho mora nefa izany amin'ny mahalapa ny demokrasia ity antenimieram-pirenena ity, mila finiavana lehibe avy amintsika tsirairay. Saingy raha Andriamanitra nombatsika mova hisy ahasakana ny dia. Mamerina ny firaritsoa ho antsika solombavambaoka manana namana mpiara-miasa tsy akanavaka rehetra mirary atsika itoeram-pahasalamana mandrakariva aray njoto sy fahavitriana eo mpanataterana ny didy masina napetraky ny vahoaka sy ny firenena amintsika. Misaotra tompolahy makasitraka tompoko un petit mot pour partenaire technique et financier ici présent. Nous sommes particulièrement honorés de votre présence et à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session spéciale de cette nouvelle législature. À ma qualité de doyen d'âge, je n'avais de prononcer l'année que je suis, c'est de pouvoir disposer d'une législature récoltant et digne de présenter des populations dans son assemblée. Une institution législative désireuse de véhicule une bonne image de notre démocratie. Et j'espère que, comme dans le passé, vous serez toujours à nos côtés pour nous et pour dans l'attente de cet objectif. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Tukulasi tukuvavy ambarakary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ity fivoriana manokana ny antenimieram-pirenena ity. Bientôt.
Am'izao fotoam-pivoriana izao dia saina misy olo-mavam-boaka mba hitsidika